Ny tenin'Andriamanitra zay horaisitsika hotoriana dia hitanareo amin'ny bokin'ny Amosa toko faefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: koa izao no ataoko aminao ry Israely, satria hanao zany aminao aho dia miomana hihaona amin'Andriamanitrao ry Israely eo. Amen. Ny tena resisika amin'io andininy faharoa ambin'ny folo io dia ny teny hoe miomana hihaona amin'Andriamanitrao, miomana hihaona amin'Andriamanitrao. Misy tsara ho fantatra mikasika ny Amosa aloha. Amosa dia mpaminany tamin'ny taonjato fahavalo, tao amin'ny tanàna atao hoe Tekoa, 720 km atsimon'i Jerosalema no nahaterahany sy nipetrahany. Voahaso ho mpaminany izy ho an'ny fanjakana avaratra dia ny Israely tao avaratra tamin'izany fotoan'izany, ary taony ny tena niatefany ny faminaniana ataony tamin'ny voalohany, na dia nanany tamin'ny Joda ihany azy izy taty aoriana. Faminaniana tamin'ny fahitana, ary hitasika amin'ny toko fafito andin'ny voalohany, andin'ny faefatra ary andin'ny fafito zany. Nomen'Andriamanitra asa fanompoana i Amosa ka ivesatra izany andraikitra ny mampaminany teo amin'ny Israely, izay firenena mpikomy, malaza mpikomy amin'Andriamanitra. Hitasika amin'ny toko fafito andin'ny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo izany. Ny dikan'ny agnarana sy nanevitry ny agnarana hoe Amosa novesarana na mpitondra enta mavesatra, zay no hevitry io anarana io. Nandritry ny nanjakan'ny mpanjaka Ozia tao Joda ary Jerobama faharoa tao amin'ny Israely no nanaovan'ny Amosa ny asa fanompony an'Andriamanitra mampaminany azy teo amin'ny Israely. Eo amin'ny taona 570 talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny taona 570 talohan'i Jesosy Kristy izany fotoana izany. Naminany roa taona mialoha ilay horohoron-tany lehibe nitranga tany Israely Amosa, izay nahatonga faharavana be dia be tamin'ny toerana maro teo amin'ny Israely, ka anisan'izany i Samaria renivohitra, ity fanjakana ity tamin'izany fotoan'izany. Raha jerena ivelany dia firenena tena nandroso ity firenena Israely ity, fa tao anatiny kosa nefa dia feno fahalovana tanteraka ary nalaza tamin'ny fiatsaram-belasi sy ny fanompony-tsampy, ka dia noleferina ny fiarahamonina nisy tamin'izany fotoan'izany, ny fomba mpiainana miopefy maro toy ny fahotana zany, ary dia nahazo vahana ny fahalotona fitondran-tegna, feno kolokolo tanteraka ny fisarana, ary lasa fanao mahazatra aza ny famoretana ny mahatra. Ho famaliana ny ason'Andriamanitra tamin'ny Amosa dia nankany Betela izy, toerana nisy ny lapan'ny mpanjaka Jerobama faharoa, sady toeram-pivavahana ihany koa marobe tamin'io tanàna io, dia nasa tany Betela i Amosa. Ka nanambara tamin'ny pasa iny ny afatra avy amin'Andriamanitra mikasika ny fisarana sy ny fahamarinana ary ny famalian'Andriamanitra ny fahotana ho an'ireo olona izay tsy mety miaino
izay nolazain'ny tompo taminy, satria tezitra amin'ny Israely Andriamanitra, ary zany fahatezeran'Andriamanitra zany dia mahatsiravina mihitsy. Ka izay iray alehan'ny Israely na ibebaka izy ka iverina amin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra, na orikana izy ka iziriziry amin'ny heviny ihany. Ny antony fisaran'Andriamanitra dia noho ny eloko ny fiarahamonina nisy tamin'izany fotoana zany, satria nanjakazaka ny vola sy ny fitiavan-tegna, ary dia nanaovana herisetra ny marina amin'ny lafiny manontolo, ary dia nahazo vahana ny faharatsiana. Ka zay manao rasy aza toa andrianina, nahatratra ny saranga rehetra izany fahalovana teo amin'ny Israely zany. Hitantsika amin'ny 4:4 ka hatramin'ny 7:12 zany fahalovana izany. Ary dia voaisakisaka ny mahatra, satria rehefa ny vola no mahazo vahana dia voaisakisaka ny mahatra, ka dia tsy misy fahafahana intsony. Hoy Andriamanitra amin'ny 2:12 eto: koa izao no ataoko aminao ry Israely, satria anao zany aminao aho dia miomana hihaona amin'Andriamanitra ao ry Israely. Miomana hihaona amin'Andriamanitra ao ry Israely. Manamafy izany tenin'Andriamanitra zany fa ny zanaka tiana dia ahitsy, ary zany ny fomba fitezana ataosika olombelona. Ary dia zany koa no ataony Andriamanitra amin'ity firenena ity, Hebreo 2:12-14 koa dia mampitandrina ny olon'Andriamanitra eto, fa tamin'ny fotoana nanaovana fanekena tamin'izy ireo dia ozona sy famaizana no hitranga raha misy mivadika ny fanekena natao taminy. Indrindra fa raha mandika izany fanekena zay natao tamin'Andriamanitra, ninona fanekena nataonao amin'Andriamanitra dia tsy azo vadiana zany, fa tsy maintsy akatoavana fandraisana fitahina ny fankatoavanao izany. Fa raha manday izany ka mandika izany ianao dia loza no miandry. Vokany nitranga tamin'Israely tokoa izany rehetrarehetra zany. 9 ka hatramin'ny 1:12 ka dia nandefasan'Andriamanitra loza ny fanesesy ity firenena ity, mba hanerena azy ireo ibebaka sy iverina amin'Andriamanitra. Zany no antony loza, fanerena ibebaka sy iverina amin'Andriamanitra. Mamarana ny fitanisana loza eto amin'ity andiny soratra masina anjara asika ity, miteny hoe: mbola tsy niverina amiko ianareo, hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny Israely. Mbola tsy nibebaka ihany izy ireo, na dia tratriny loza aza. Mbola mikiry biby amin'ny lalandisony ihany izy ireo, amin'ny heviny diso. Noho izany dia iroso isara azy ireo Andriamanitra, ka tokony hiomana ny Israely, fa ahatsiravina ny fihaonany amin'ny Jehovah Andriamanitra mpamorona azy amin'izany fotoana izany. Isedra ny fisaran'Andriamanitra reto Israely reto, fisarana faran'izay tena mahatahotra tokoa, kanefa tsy mesy hiatra aminy. Mampatsiahy izany ry havana fa mbola hosarain'Andriamanitra amin'ny asany avokoa ny olona rehetra. Eny fa hatramin'ny olon'Andriamanitra aza dia mbola hosarain'Andriamanitra amin'izany. Noho izany miomana. Tsara ho dirisika manokana ity teny ity hoe miomana.
matoa asaina miomana dia misy zavatra fantatra mialoha fa ho avy na iseho na hitranga ka mandray ny fepetra rehetra hoentina miatrika ny zavatra fantatra fa ho avy io. Misoroka mialoha raha loza no avy, inona ny soroana an'izany, inona reto amin'izany. Misy fomba fitenitsika hoe izay tsara fiomanana tsy ho tampoin'ny loza. Ny fionana amin'Andriamanitra no omanina eto amin'ny boky Exodosy moa, ny zanak'Israely avy any Egypte tonga tao amin'ny tendrombohitra atao hoe Sinay dia niomana asian'i Jehovahandriamanitra hiomana fa hiona aminy Jehovahandriamanitra ao amin'ny tendrombohitra Sinay io dia misy fepetra rehetra ao. Vaikio Exodosy 7:20 9:10 ka hatramin'ny 1:20. Indrindra ny fanamasinana tena rehefa hiona amin'Andriamanitra, manamasina ny tena, ny fahadiovana ivelany ihany koa sy ao anatiny dia anisany fiomanana ataon'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, ary dia misy andro maromaro ny omanana amin'izany fa tsy moramora ny honana amin'ny Jehovahandriamanitra. Ambarany misy aza fa raha vao misy mandika hoe aza mikasika io tendrombohitra io ianareo amin'ny fotoana io, ka raha misy mandika an'izany dia ho faty tokoa, ho ringana tokoa amin'izany fotoana izany. Jehovahandriamanitra nilaza an'izany fa vaikeo amin'ny Exodosy 7:20 9:10 ka hatramin'ny 1:20 no ahitanareo an'izany. Ka eto ambony tany ry havana dia toeram-piomanan'ny olona eto an-tany ny amin'ny ho avy ny rahatry izay, ka izay ataonao ety no hisarananao rehefa tonga ary. Ialao izay azonao ialana mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, esory izay azonao esorina eo amin'ny fiainanao mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amboary tsara fa tsy ho vita mora ny zavatra miandry anao amin'Andriamanitra ry havana. Be dia be ny fitaizana sy ny famaizana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao isanandro. Misy fitaizana agnatin'izy ireny amin'izay tranga zavatra miseho amin'ny fiainana isanandro ireny. Manao zavatra dia tratry ny loza fa hita amin'ny fiainana izany, azony sampona foana, kapoka ireny ka dilio sara. Fanairana ataon'Andriamanitra aminao ireny fa tsy mety ny ataonao. Noho izany dia ahitsio izay azonao ahitsy eo amin'ny fiainananao, areno izay azonao arenina, toy ny fahazaran-dratsy, toetra ratsy, asa ratsy, aratsy ampanahy, fitondran-tena ratsy, aremo ka ampanarao ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra avokoa ny zavatra ataonao rehetra ireny, na tsara io na ratsy io. Fa aza manamaro-tena handalo ny fisaran'Andriamanitra ianao ka miomana dian'izao. Andriamanitra be voninahitra, marina sady masina, io no hiona aminao, io no hitsaranao. Ianao nefa ty mbola andeha vozon-javatra, magnano asa rasy, manana toetra rasy, fitondran-tena rasy. Ianao nefa efa nibebaka ihany koa ny sasany, efa manompo an'Andriamanitra ary efa mankatoa sy mampifanaraka ny fiainany amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany ry havana, efa fantatrao mialoha
ny didim-pisarana miandry anao. Ny tomponao ihany no isaranao. Ny didim-pisarana dia toy izao: marina na meloko. Ka ny olona marina dia io no voavontsy, fa ny olo meloko dia ireo no voaheloko. Ka ho very mandrakizay. Tadidio nefa izao tenin'Andriamanitra izao, Romanina 9:12, fa fahafatesana no tambiny ota, mibeba riavanao. Minoan Jesosy Tompo voaomby teo ambony hazo fijaliana ka nisangana tamin'ny maty, mba hahazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, ka ho voavontsy. Ho avy Jesosy, zay ny fanantenana sy teny fampanantenana nomeny Jesosy raha hiakatra any an-danitra izy. Fotoana ionanao amin'Andriamanitra io, fotoana io miomany, miambela, ka manenena amin'ny rasy vita, amin'ny fahotana vita, ka mifona amin'Andriamanitra mba hahazo famelan-keloka. Ho avy ny andro ahafatesan'ny nofo na fodiamandry ka hiala eto an-tany. Fotoana ionanao amin'Andriamanitra ihany koa io, miomana, miambena ary mibeba riavana. Aza variana mangatakandro fa tsy fantatra io fotoana anankiroa io, na ny avian'i Jesosy zany, ny any andro ho diamandry. Noho izany dia mila mivonona sy miomagna isan'andro fa tsy fantatra ny fotoana iavian'ny Tompo, hoy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa dia hivavaka ianao amin'ny alahady, dia misy fiomanana sy maintsy ataonao. Manadio ny tegna, manao lamba madio, miakanjo madio, dia mandeha. Ary raha eny an-dalana aza mahita hoe maloto lambako ty, na hoe tegnam-pandehana misy maloto tampoko nandoto ny lamba, ka mbola eny an-dalana, dia miverina indray aloha misasa, misolo akanjo madio, fa mahamenatra raha iny loto io entina agnam-piangonana iona amin'Andriamanitra. Riavana, aoka tsy fiomanana ivelany fotsiny zany, fa hatrany anaty izany fiomanana izany, izany fahadiovana tadiavinao izany. Toeram-piomanan'ny olona ho any an-danitra ny fiangonana kristiana, toeram-pivavahana. Noho izany dia mivavaha ka vonjeo ny fiangonana, fa miona amin'Andriamanitra anao, miona amin'i Jesosy ianao, amin'ny fomba tsy hita maso, amin'ny alalan'ny fivavahana izay ataonao. Dia ny fiangonana aza miomana tahaka izany, maika fa ho any an-danitra, iona amin'i Jesosy Tompo, iona amin'Andriamanitra, handalo fisaran'Andriamanitra, ilana fiomanana izany riavana. Ka mibeba fa io ny fiomanana tsara indrindra, ary atoron'i Jesosy fa io ny fiomanana ataon'ny olona raha ho any an-danitra. Mibeba ianareo fa efa ny fanjakan'ny lanitra. Io no loha-hevitry ny toritenin'ny Jaona mpanao batisa, io koa ny loha-hevitry ny toritenin'i Jesosy sy ny fampianarana ataony. Mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny hoe mibebaka dia miverina amin'Andriamanitra, miala tanteraka amin'ny fahotana manontolo, miova lalana izorana, miova saina, fomba, toetra, fa magnaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Miara-mandeha amin'i Jesosy Kristy amin'izay rehetra atao eto ambony tany. Ary zany dia fiovana mifototra avy agnaty, avy ao am-po, fa tsy velambelany fotsiny ihany, fiovampo tanteraka. Tsy hoe mifona aho, fa miala amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fahavelomana mandrakizay. Inona ary ny toetra ny olona mibebaka? Tsy hoe ny toetra ny olona mibebaka.
tonga zanak'Andriamanitra velona ka mandray famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Nahazo famonjena, tonga olom-baovao, tonga olon'Andriamanitra, zanaky ny mazava, fanjakany mazava. Ary tonga amin'ny tenin' Jesosy ianareo ny fanasiny tany. Fanasiny tany koa sy fahazavan'izao tontolo zao jiro eto amin'izao tontolo zao. Ka afaka manazava ny manodidina azy, afaka mitondra zany fanasina ananan'izany. Ka miaro ny hafa tsy ho levona ary mizara zany famonjena efa azony zany. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Vavolombelon' Jesosy Kristy vao omby tamin'ny ambony hazo fizaretsaka ny sangana tamin'ny maty. Vavolombelon ny famonjena efa vitan'i Jesosy ary misolo tena ny lanitra, tena ny Kristy ary tepolo ny fanahy masina. Mino ka natao batisa. Izany ny fiomanana atao raha iona amin'Andriamanitra, manetry tena, miondrika, miankoka rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Zany no atao rehefa miona amin'Andriamanitra, manetry tena, miondrika, miankoka rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Zany mahatonga asika mivavaka amin'Andriamanitra dia miondrika sady mikipy, satria mariky ny fiankofana, fanomezana voninahitra an'Andriamanitra regny. Ary izy vitan'izany fa manaiky sy mankatoa an'Andriamanitra ka mandray an' Jesosy Tompo sy mpamonjy ho fiainana andavanandro amin'ny finoana, amin'ny finoana. Dia ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Fifa